Ho fanatanterahana ny velorany filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara, Andry Rajoelina, momba ny fampiroboroboana ny toe-karena manerana ny faritra sy ho fanampiana ireo tanora izay mangetaheta ho mpandraharaha-matianina, dia napetraka ao vakinankaratra ny tetikasa titre vert voalohany eto Madagasikara. Isaorana filoham-pirenena satria nametraka ny tetikasa fiarina izy mba ahafahana manampy sy manao tantsolika amin'ny hoan'ny tanora amin'ny resaka fiompiana sy fambolena. Ny titre vert dia projet présidentiel tamin'ny Andriamatoa filoha Andry Rajoelina tonga namangy antsika taty Antsirabe no nanaovany an'io kabary io, ary vita soamantsara izy ao anatin'ny fe-potoana izay napetrany tamin'ny fotoana iny. Ka arabaina ireo tanora hisitraka an'izany titre vert zany, misy telo amin'ny telopolo amby zato izy ireo, nandalo fitsapana, nandalo fitiliana ara-pahaizana sy ny zavatra maro samihafa ary efa vita homana sy vita fiofanana ihany koa. Nahazo fiofanana momba ny famokarana sy ny fitantarana ireo tanora miisa 3 ny sitraka ny titre vert. Isehatra amin'ny lalam-piarina Jankao, Akoho Fakananofo, Omby Vavy Bernono sy fanatavezana kisoa ireo tanora ireo. Nahafapo azy ireo ny fahalalana azony satria manampy ny fahaiza-manao ananany sy ny fanatanterahana ny tetikasakasainy atao izany. Natonga nampostuler tao anatin'ny titre vert dia satria irika anankiray izy io ho an'ny tanora ary ihany koa ialana amin'ny tsy fananan-kasa, dia misy ihany koa anatiny hoe fanomezana tany, fanomezana asa ho an'ny tanora, dia tena izay tena nahaliana anahy hoe andeha za hipostuler ato anatin'ity tetikasa anankiray ity. Tena mamaly satria amin'izao fotoana izao nanomboka tamin'ny 4 mars teo hatramin'ny 26 mars dia manatrika formation zay tena hoe fampitoviana ny voan'ny ankizy rehetrarehetra mba ahafahany manana fahalalana, ahafahany miatrika ny asa izay ho tanterahana ao anatin'ny titre vert. Dia tena opportunité be ho anay tanora ity tetikasa anankiray ity, dia tena mankasitraka lehibe ny président Andry Rajoelina ny amin'ny fanomezany an'izao tetikasa izao. Ny tena nanosika andray anjara le fandarana asa ity zany dia tany amin'le appel d'offre tany voalohany dia napetraka hoe mitady tanora handraharaha eo amin'ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana ny fanjakana. Dia ny tenako voalohany indrindra aloha efa liana foana amin'ny resaka hoe fandraharana zany amin'ny fianarana natao, fa faharoa manaraka an'izay dia efa mpisehatra tao anatin'ny fiompiana sy ny fambolena, fa saingy mbola tsy tao amin'ny sehatra matianina fa hoe ao amin'ny ray aman-dreny sotry zany nilova tamin'ny ray aman-dreny. Dia misy fotoana zany hoe ity zany opportunité ahafahana mamadika an'ity asantsika ity ho zavatra matianina, dia izay ny tena nanosika hoe hiditra ao anatin'le fandarana azy. Tanjonako zany ao anatin'le izy dia ny hoe avita manangana zavatra kely ao amin'ny sehatra fiompiana Omby Vavy Bernono sy manodidina ny sehatra asa ronono io mba hoe mahatsangana zavatra matianina orinasa kely amelona ny tenako aloha, fa aorianan'izay ihany koa dia hoe mba hisy anangana asa ho an'ireo tanora manodidina, satria tena hoe hita hoe ty fandarana asantsika ty zany hoe ny tanora mihitsy ny tena cible be ao anatin'ilay izy, dia hoe mba anangana zany orinasa kely mba ahazahoany tanora maromaro tombony tsoa sy velomana ao anatin'izay. Tena mamaly ny zavatra nandrasana aloha satria na dia teo ary ny hoe fianarana natao dia hafa ihany zany hoe misy hoe olona tena teknisianina sy tena efa nisehatra tamin'ilay izy manome fiofanana, tsy vitany hoe manome fiofanana zareo fa mizara ny traikefa efa nananany, mizara ny zavatra efa fantany ao anatin'io, dia tena hita hoe tena nahazo bagazy be mihitsy zany ianao etrehana an'ilay izy, tsy mitovy amin'ny mpitondra tetikasa hafa hoe ty fotsiny tetikasako dia ho any amin'ny banky, fa ty zany tena nomena mihitsy hoe ty bagazy hoentinao miatrika an'ilay izy hatramin'ny resaka tsena sy ny olona hiara-iasa aminao, dia efa nomena hoe reto ny hiara-iasa aminao, reto ny tsena hitondranao vokatra anao. Voalohany indrindra dia isaorana ny filoham-pirenena izay tokony tetikasa, manaraka an'izay isaorana ihany koa ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jony. Taorian'ny fiofanana dia natao ny fifanaovan-tsony ny boky nandraikitra amin'ny tetikasa titre vert teo amin'ny governoran'ny faritra vakinankaratra izay misolo tena ny fanjakana malagasy
sy ny tetikasa fiarina izay mpamaty vola ary ireo tanora mpandrara moderna ny 8 aprily 2024 tao Antsirabe. Fampindramam-bola 730 tapitrisa ariary sy velaratany 1 hektara tsirairay no azon'ireo tanora ary aorian'ny famerenam-bola any amin'ny banky mandritra ny 30 volana dia atolotra maimaim-poana ho azy ireo ny tany anohizan'ny asa fandraharana. Ny anam-pamokarana sy ny lalam-barotra dia efa iantohan'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny centre agrobusiness na CABIZ ao amin'ny Fifa Manor.